ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famirahaba-tsika afaka malalatra trety talata fa 5 ny volana mety. Ny mofinaina valahatra antsika anio dia ny fiazan-tsaramasina araka ny jaona toko 920 tao anatin'ny perikiopantsika tamin'ny pentekosta teo rahateo ity mofinaina ity. Jaona toko 920 ny 920 ka hatramin'ny 920. Jaona toko 920 920 ka hatramin'ny 920. Fakitsika nantsony avako malala. Mbola mana zavatra maro lazaina aminareo aho Jesosy, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridaranareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza fa andray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Zay rehetra ananana ny ray dia iahy avokoa, ka izany no lazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. O Jesosy, mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. O Jesosy manao hoe mbola betsaka ny zavatra ho lazaiko aminareo. Fa ankehitriny any dia mbola tsy afaka milaza zany aminareo satria tsy zakanareo. Fa rehefa tonga kosa ny fanahin'Andriamanitra, na tonga ny fanamasina, dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina. Lay matoa-teny hoe tsy zaka eto, Jesosy zany raha miteny manao hoe mbola manana zavatra betsaka ho lazaina aminareo fa tsy zakanareo zany ankehitriny. Amin'izao fotoana iteninako aminareo zao Jesosy, dia mbola tsy zakanareo zany. Iny ilay teny hoe tsy zaka eto. Ilay teny hoe tsy zaka eto bastajo lay voambolana nampiasainy Jaona. Teny hoe bastajo dia milaza olona toy ny hoe manainga zavatra, na toy ny olona mitondra zavatra, mitondra entana. Dia ataovy hoe asa entana zay entana farany zakanao zao ataovy hoe 50 kilao sa 70 kilao. Fa raha metrahana entana efa 100 kilao ianao dia tsy zakanao zay. Zay le tiany Jesosy teneniny eto. Hoe tsy zakany herinareo le izy. Tsy zakany hery, mavesatra aminareo lay zavatra. Raha ho lazaiko aminareo dia mety tsy voahotsy, tsy laitranareo hotsonina mihitsy, tsy zakany herinareo. Zay le teny hoe tsy zakanareo. Tsy zaka amin'ny lafiny hoe fiaretana loatra, tsy matsy teny tsy zakako za mangiry firy loatra, fa tena milaza entana mavesatra lay izy. Lay teny hoe bastajosa dia tena milaza entana mihitsy hoe mavesatra aminareo dia tsy zakanareo. Ny sary tiany Jesosy tsara zany Jesosy manao hoe nareo dia hitondra hafatra. Hitondra hafatra ianareo. Entana ho anareo io hafatra io. Filazantsara io zany. Dia ny soa io zany. Dia ny fampaherezana io zany. Dia izao tsy zakanareo io. Mavesatra aminareo io. Raha ankehitriny dia mavesatra aminareo io. Ary tsy ho tonga anareo any amin'izay tokony ho alehanareo. Mavesatra be lay filazantsara na lay hafatra ankehitriny, dia izao tsy tonga anareo an'io. Fa izao mindrasa ny fanahy masina. Fa rehefa tonga ny fanahy masina dia izy no hitaridalana anareo. Dia tonga anareo io hafatra io. Dia izy no ametraka ny teny eo amin'ny vavanareo dia ho maivana aminareo lay hafatra. Avako malala Jesosy zany eto dia milaza fa tsy hoe maivana akory. Fiheverana manao hoe maivana angeny filazantsara maivana zany ho an'ny olona manana ny fanahy masina
maivana zany satria efa ato anatsika ny tempony de ny fanahan'Andriamanitra de tsapatsika ao maivana ny afatra sain'ny tompo ampitaitsika, ny zavatra sain'ny tompo hiaretatsika, ny zavatra sain'ny tompo lanjaitsika de efa maivana fa tsy zaky zany mavesatra zany raha tsy teo ny fanahan'Andriamanitra. Zay natoka ny tompo teny hoe betsaka ny zavatra, betsaka ny afatra mbola tiako lazaina aminareo, tiako ampitainareo amin'ny olona, betsaka ny fahendrena tiako entinareo any amin'ny firenena manodidina nareo, betsaka ny zavatra tiako mbola ho tokanareo any amin'ny rehetrarehetrarehetra fa zao mbola tsy zakanareo zany, raha fa zakanareo zany ny fanahy no hitarika anareo fa miandrasa ny Pentekosta, miandrasa ny fanahy masina. Ko malala hotsika manao hoe Jesosy zany de mahafantatra fa tsy ny herin'olombelona mihitsy, tsy ny mahanofo atsika mihitsy no ahazakatsika ny tenin'Andriamanitra sy ny afatr'Andriamanitra, ny ahazakatsika ny vaovao mahafaly, tsy ny hery maha-olombelona mihitsy no ahafahatsika mijoro vavolombelona. Tsy zakatsika zany, tsy tonga atsika any amin'ny olona akory. Ary mety ndraindray ngeka nositsika na de mety ho filazantsara retsika androany aza de tsy tonga atsika ny tokantrano akory. Ny filazantsara retsika androany ary de tsy tonga atsika any ampiasana akory, tsy zaka atsika, tsy vitatsika no nitondra azy, mavesatra ntsika ny mitory azy, mavesatra atsika ny miaina azy ka tonga zany any amin'ny fiarahamonina. De hoe Jesosy tsy zakanareo zany, amin'ny lalan'ny fanahan'Andriamanitra ihany no ahazakatsika, no ahafahatsika mitondra ny afatry Kristy, ahafahatsika miaina ny afatry Kristy any amin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina. Raha toka jerena ny avako malala amin'ireo soratra isan-karazany, soratro Paoly, filazantsara Marka, Lioka sy ny sisa rehetra, de misy antony be dehibe ny hoe tsy ahazakatsika azy, tsy zakatsika, tsy tonga atsika izy eny amin'ny olona ny afatry Kristy satria tsy mbola mazava amintsika, mavesatra lay afatra satria tsy azo ny dikany de tsy zaka, mavesatra lay afatra, tsy zaka lay afatra satria tsy takatra ny dikany, mavesatra satria tsy hay akorina ny heviny ary. Marka de efa nanafatra an'io, hoe Marka toko 7:7 manao hoe Jesosy nandritra ny fampianarana, nandritra ny toroteny nataona, ny fampianarana nataona de mandrakariva amin'ny fanoharana, de tsy azo ny mpianatra ny fanoharana, tsy azo ny olona ny fanoharana, de mijalona ho fanoharana izy, de tsy tonga ny olona fa mavesatra, tsy azo mavesatra, de tsy tonga ny fiarahamonina, tsy hay akory ny dikany. De betsaka ny tsy mahazo ny dikany fampianarana isan-karazany, tsy azo ny dikany hoe inona kay ny dikany hoe ataovy an Kaisara zay an Kaisara, ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra, tsy azo satria fanoharana ny tenena ny tompo. Be dehibe ny zavatra tahaka izany tsy azo ny olona ohatra, tsy azo satria fanoharana ny tenena ny tompo. Fa hoy ny tompo anao hoe azonareo kosa zany rehefa eo ny fanahan'Andriamanitra, tonga azo zany rehefa tarihy ny fanahan'Andriamanitra, fantatra le marina, fantatra hoe zao ny dikany, tsy voatery ianao no mahazo azy, za mety tsy mahazo azy, fa misy olona hafa nametrahan'Andriamanitra ny fanahiny de manazava amiko de azoko ilay izy. Tsy voatery hoe ny olona rehetra zay manana fanahy masina akory de atakatra ny hevitra soratra masina rehetra, tsy zay ka misy fanomezam-pahasoavana io, misy fanomezam-pahasoavana olona ny rahin'Andriamanitra hivaofy anazava aminao ny tenin'Andriamanitra, zay ny fanomezam-pahasoavana. Iza zany tsy nahazo azy, fa rehefa nazavainy tamiko ilay izy de azoko amin'izay. Asan'ny fanahy masina tao aminy nanazava tamiko, ary asan'ny fanahy masina tato amiko nahatakarako azy. Fa tsy voatery hoe ny fanahy masina de mahatonga azo an'ity baiboly rehetra ity, fanomezam-pahasoavana manokana zany ka. Misy mahatsy antenina tsy manana fanahy masina de tsy azoko mihitsy izy, aza terena. Ny fanomezam-pahasoavanao tsy voatery atakatra ny soratra masina rehetra, hivaofy ny soratra masina io. Fanomezam-pahasoavana manokana mihitsy nge fitarina, menao manana fanan'Andriamanitra,
fa ny fameza-pahasoava ny fanan'andriamanitra menanao dia mety nitsabo manasitra na mampiaratra nitaiza tanora sy ny sisa rehetra fa misy ny miandriamanitra fameza-pahasoava raha hivaofeny io tarihiny fanan'andriamanitra izy hanazava lay fanoharana hanazava lay tenin'andriamanitra izy ohatra masina dia azonao lay izy dia zakanao amin'izay rehefa azonao satria fanoharana ny tenena ny tompo rehefa malala hotsika manao hoe hita mavesatra tsy zaka ny afatry ny tompo rehefa tsy azo dia ino nataon'ny tompo ny raha ny fanahiny dia misy mpanompon'andriamanitra misy mpitory-teny misy mpitandrina misy pretra misy presbitera misy eveka sy ny sisa rehetra misy mpitory-teny ahafahan'andriamanitra ampiasain'andriamanitra manazava lay soratra masina ary efa azonao lay izy dia zakanao amin'izay dia tonga anao any amin'ny namanao hoe lazaiko aminao fa zao ny dikany hoe raha misy omenaka ny takolaka ao ankavia hoe ho azo koa ny akavanana tsy azonao zany laha tsy nazavaina taminao fa rehefa nitarihiny fanan'andriamanitra ny olona anankiray dia nanazava amin'izay taminao dia azonao na inao mihitsy io nitarihiny fanan'andriamanitra zay takatraz dia tonga anao any amin'ny fiarahamonina lasa zakanao lay izy zay ny voalohany tsy azakana azo marika satria fanoharana ny tenenan'ny tompo dia tsy zaka dia mavesatra dia mijanonao hoe tamavesatra raha tsy eo ny fanan'andriamanitra fa ny faharoa zay anazavan'ny paoly azy paoly manazava amin'ny koritianina voalohany toko fahatelo koritianina fahatelo andininy faharoa dia izy manao hoe mbola zazabody anareo tsy zatra tsy rononom-panahy tsy zatra vetikanina zany hoe tsy zakatsika ilay fampianaran'ny tompo tsy hoe tsy zaka tsy takatritsika izy tsy tonga atsika any amin'ny olona lay izy tsy tonga atsika any amin'ny fiarahamonina lay izy tsy tonga atsika any amin'izay tiany tompa-tongavany lay izy satria isika aza mbola ao anatin'ny fahazazana ra-panahy mbola ao anatin'ny fahazazana ra-panahy mbola zazabodo mbola zatra rononom-panahy zany hoe raha tianao any hoe ahatonga an'io afatry ny tompo io ho tonga any amin'izao tontolo zao dia izao tsy anjarany zazabodo zany tsy anjarany zazabodo amin'ny finoana zany ny zazabodo amin'ny finoana dia mbo tsy afa-tsy akory fa le mbola rononom-panahy no ivelomany dinony zany ho paoly dia re olona mbola ny lalàna olona mbola amban'ny lalàna zay ny teneny mikoritiana voalohany toko fahatelo io mbola amban'ny lalàna zazabody amin'ny finoana zavatra ny finoana mbola fahazazana mbola miainga totsika eo amin'ny didy folon'andriamanitra zay eo fa mbola misy mbola rononom-panahy ary rehefa mbola rononom-panahy dia mbola zaza dia tsy mahazaka entana dia na ny tenany aza mbola miandry tolorana mbola fahanana fa tsy mbola mafimana fahavononana hizara izaka hitondro raha makitsara io tenin'ny paoly amin'ny koritiana itsika dia mahita fa mbola betsaka ry avaka malala ny olona zay mionona amin'ny rononom-panahy tsy hoe diso akory izy tsy hoe diso fa nandray marefo amin'ny rononom-panahy mianatra foana fa dia rononom-panahy ihany mianatra mandalina fa dia rononom-panahy ihany ndray mandehana metrahany kristiana anankiray efa anontaniana ona pastera toritenin'ny pastera lalina be sarotra nandray dia ny olona rehetra ve pastera na ny marimarina koa ny olona re ambanivohitra ve mahazo ny toritenin'ny pastera dia izy manao hoe za tsy mahita azo lalina loatra ny toriteniko anaka ho na ny fampianarako amin'ny mofrena tahaka izany fa izao tena hiveriko ho atonona tsara ny mpino araka ny fameza-pahasoava ny mpino fa satria nareo tsy ampy fianarana sekoly alahady satria nareo tsy mamaky soratra masina tsara fa raha miainy ny toritenin'ireo zoky ray aman-dreny tany aloha ianareo ataovy hoe toritenin'ny pasteur Cotondray Johnson toritenin'ny pasteur Ramambazo toritenin'ny rabe manahaka Jean na mbola reo zoky tany aloha koa aza dia ho gagy ianareo ay ve fa satria tsy nina boky hafa ny tena mameno ny loha antsika zavatra hafa dia very maridalana isika misy ara-pino dravako malala tsy mianatra sekoly alahady zany ndrandray zany eo anatin'ny fampianarana katekomena ndrandray
de farinona ndraindray satria misy ankizy tsy nahavita fa tsy dingana telo tamin'ny sekoly alady de miresaka ianao ohatra tantarany Abrahama, miresaka ianao tantarany Paoly, miresaka ianao ny dia amin'ny Paoly tany Korinto, miresaka ianao ny dia missioneran'ny Paoly zay fianarana sekoly alady tany aloha tsy hisinina fantatry ny ankizy zao satria nahoana satria zatra rononom-panahy tsy ampy ny fahalalana soratra masina ka na de manona anarana fotsiny aza ao anatin'ilay baiboly de tsy fantatra satria tsy ilay zavatra ny sarotra fa ny olona no iva ndraindray tsy latsapaka ny famakina ny soratra masina zatra ivelambelany tsy zatra mamaky soratra masina tsy manana fiainam-bavaka de rononom-panahy mandrakariva de tsy zakany tsy tongany tsy azony satria rononom-panahy izy mbola rononom-panahy zaza avao mandrakariva re afako malalo tsy hoe tsy fahalalana ny soratra masina ihany fa raha koa na ny fomba fanifikanan'ilay soratra masina na hoe ny fomba fandraisana ny hevy ilay soratra masina aza de mbola ndraindray mbola zaza bodo fa anankitelo fahatelo avako malala raha azavain'ny epistily any Hébreo indray ity manao hoe manahoana koa tsika ny tsy mahazaka ilay fampianaran'i Kristy ka miandrina tsy mahazo mandeha amin'ny herin'ny tenantsika de ny epistily any Hébreo manao hoe mbola zatra ny abidi mpampianarana mbola any amin'ny abidi nareo hoy ny epistily any Hébreo toko 5:10 mbola any amin'ny abidi nareo de tsy zaka nareo azany reto mpiasa reto apôstôly reto rehefa ko malala mbola tany amin'ny abidi izy fa rehefa tonga ny fanahy masina zao tsy any amin'ny abidi tsony izy tsy any amin'ny rononom-panahy tsony izy tsy nijanona tamin'ny fahatakarana zay mety hevitra ivelana izy fa tonga tany amin'ny latsapaky izy no ny asan'ny fanahy masina tsy ireo nitovy tenin'ny Petero amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 fa betsaka ny olona anarivon'ny olona natao batisa nandray ny filazantsara ho ny filazany asan'ny apôstôly toko 2 azy tsy noho ny tarehinafo tsy zay fa noho ny torotenin'ny Petera de niova fo ny olona satria nahoana satria rehefa nitarehiny fanahy masina ny Petera de zao lasa tsy abidi tsony ny teo ampelatany raha mbola abidi Petera mbola zatra ny abidi mpampianarany Petera de mbola zao nataony masolo maso nkapainy ny sofon'ny mpanompo misorona be raha mbola abidi Petera de mbola niteny tamin'i Jesosy manao hoe sanatria aminao Jesosy no fato amin'ny azo fijaliana ka nitenenany tompo taminy manao hoe makanesa tovoko anao Satana zany ny abidi tsy mieritreritra fa tsy nitenany tsy mieritreritra fa tsy zao tontolo zao fa zao rehefa nilatsahan'ny fanahy masina ny Petera de tsy nijanona tamin'ny rononom-panahy tsony izy tsy nijanona tamin'ny abidi tsony izy fa izao nitoroteny izy ary mibebaka ny olona re afako malalo o Jesosy manana zavatra betsaka mbola lazaina aminareo tsy tamin'ny mpianana ihany izy niteny zany fa aminao kory avako mbola betsaka ny tiany Jesosy azavaina mbola betsaka ny afatra tiany tompo entina aminao ary ankehitriny zany aza mieritreritra hoe filazantsara io de nilaozany toetrandro mbola betsaka ny tiany Jesosy tenenina amintsika amin'ny firenena amin'ny fiarahamonina zao ankehitriny zao tandrify amin'ny fahantrahantsika tandrify amin'ny fampandrosoana eritreretintsika atao tandrify amin'ny valana retina zay atrehintsika betsaka ny tiany tompo tenenina fa izao tsy zakatsika tsy takatritsika ilay izy satria nahoana satria tsy lalina ny fahalalantsika ny soratra masina tsy takatritsika ilay izy satria tsika mbola ao anatin'ny abidi mandrakariva midongy zazabodo mianta ao anatin'ny abidi tsy takatritsika ilay izy satria nahoana satria mbola marifo amin'ny fanoratena zay no mangatahana ny asan'ny fanahy masina rehefa eo ny fanahy masin'Andriamanitra ho Jesosy de zao maiva tonga nareo amin'izay le zavatra olazaiko aminareo tonga nareo any amin'ny fiarahamonina tonga nareo any amin'ny tokantrano ny fanahy masina no hitarika anareo ary de tsy olona mavesatretana tsy mahazaka ny filazantsara tsy mahatondra ny afatry ny tenin'Andriamanitra fa olona sa mijoro vavolombelona misy orona tsara kely zay azy raha tadidinareo Covadis Dominé ny anarany lay lohateny betsaka ny mahatadidy azy satria orona tsara nalaza tamin'ny taona vitsivitsy laza zay lay Covadis Dominé de tantaran'ny Petera
petera dia indray maka tamin'ny fotoana nampivaivai ny fanentsena sy le tantara dia tamin'ny fotoana nampivaivai ny fanenjehana dia tao Roma zany tamin'ny fotoanandro dia tratry petera natratra n'ilay fanenjehana dia nandosotro petera zay le tantara nandosotro petera nahita ny fanenjehana sy ny fangiry firin'ny kristianina ny dorana ny kapohana meno ny firafirain'ny biby tao Roma dia petera tao Roma dia nandosotro petera ao anatin'ilay tantara tsy anaty sotra masina koa ilay tantara fa anatin'ny filazantsara apôkrify dia lasa petera nivoaka ny Roma ary rehefa nivoaka ny Roma petera dia tonga tamin'ny tanàna anankiray sy diso Aostiga manaran'ilay toerana dia rehefa nivoaka ny Roma petera dia nahita an'i Jesosy izy nahita an'i Jesosy fanena tamin'i Jesosy dia gagabe petera dia remetra-pantaina tamin'i Jesosy manao hoe covadis domine na hoe hoaizy ianao ry tompo dia hoy Jesosy andeha ho an'ny Roma ombona amin'ny hazo fijaliana fa ahoana hoy petera satria tsy manaiky ho vavolombeloko ao Roma ianao tsy manaiky hitondra ny filazantsara ao Roma ianao tsy manaiky ho fatoa sy angiry firoa no ny amin'ny filazantsara ianao dia nitomany mafy petera ary niverina nakany Roma izy ary rehefa verina nakany Roma izy dia nefa rano mombona tamin'ny hazo fijaliana tao Roma ary rehefa mombona tamin'ny hazo fijaliana tao Roma izy dia iny le hazo fijaliany petera le tazantsika raha makany amin'ny fiangonana ny mandoto iny nareo dia indraindray misy mahita le hazo fijaliana mivadika eo ao fiangonana Eglise katolika romanina mandoto dia misy metra-patera raha ahoana ny ty hazo fijaliana ity mivadika tsy hazo fijaliany Jesosy iny fa hazo fijaliany petera satria rehefa nombona tamin'ny hazo fijaliany petera ty petera manao hoe tsy mendrika ny hitovy hazo fijaliana amin'ny Jesosy fa za raha ombona amin'ny hazo fijaliana dia avadio ny hazo fijaliako fa tsy mendrika tsy tokony hilahatra amin'ny Jesosy fa aoka ny ahavadika ka ny lohako no any ambany fa tsy mendrika hitovy amin'ny Jesosy akory zay ny natonga ny hazo fijaliany petera mivadika iny hitantsika amin'ny Eglise katolika romanina eny mandoto aty fiangonana masindaha-piera ilay fiangonana eny ary raha makany Roma ianao dia mbola ao itoerana io lasa misy fiangonana ao amin'ny toerana ny fanenan'ny tompo tamin'ilay niterenan'ny tompo tamin'ny covadis domine ry avako malalo tantara ihany zany fa izao move zakanao ny filazantsara tonga nao any amin'ny fiarahamonina ve tonga nao any amin'ny toerana zay tiany ny tompo any raha anazy ve ny afatra ny toetra tsara ny toetra soa tiany ny tompo hitondrany zany tsy tonga zany ry avako malala satria marefo sika malaina mavesatra ka mo andalina zatra tsotsotra tsy ampy fahavonona tsy ampy fanolora-tena fantatry ny tompo zany fahalemetsika zany izy manao hoe ankehitriny mbola zany ianareo mbola mavesatra aminareo io fa izao kosa aniraka ny fanahiko aniraka ny fanahy masina ao ny tompo ta izao izy no hitaritalana le avako malala tepolo ny fanahy masina ianao mandehana ento any amin'ny fiarahamonina ny filazantsara ento any amin'ny fiarahamonina ny teny somafaly eto any amin'ny fiarahamonina ny famelan-keloka ny fibepahana eto any amin'ny fiarahamonina ny teny somafaly ndrao any amparany any tonga amin'ilay irany farandrimamonjy manao hoe any amparany any andeha izao isy olona ikikika mafy manao hoe tsy nambarana ho any mazava de very aho tsy tonga anao teo amiko ny mazava miaraka teny fontsika mpinamana teny fontsika de tsy mba nitenena anao tamiko akory ny momba an' Jesosy de very aho very satria tsy zakanao tonga teo aminy filazantsara navesatra taminao ny filazantsara de tsy tonga anao teo aminy tsy tonga anao teo aminy satria tsy nanaiky ny tariny fanahy masina ianao mety iza tariny fanahy masina de ho tonga anao any am'izay tiany ny tompo anyrahana anao ny afatra ny teny somafaly ivavaka sika tompo ao misaotra anao zahay noho ny amin'ny fanahinao masina izay mampahery anay ary tsy zakanay amin'ny saina maha-olombelona tsy takatray amin'ny saina maha-olombelona tsy azonay amin'ny saina maha-olombelona ny afatrao ny teninao ny fampianaranao
amaham-panotanay amahanofo anay dia ny raha hainao ny fanahinao masina tompo nitaridalalo anay tompo raha tsy eo ny fanahinao masina mahaiziny zao tontolo zao ary mijanona ho an'ilay samyrery ny filazantsaranao saingy ny raha hainao ny fanahinao masina dia tonga fiasany ho ampelantananao zahay atao fahazavany zay tompo aoka ny fanahinao masina hitarika anay hatrany mba hialanay amin'ny abidi any finoana irisonay amin'ny vedikanina ara-panahy tsy ny ronono mpanahy ihany fa ataovy mahay mandalina ny fampianaranao zahay ataovy takatray ny hamamy ny teninao ataovy tonga na eny amin'izao tontolo zao ny fahatsaranao Andriamanitra tompo mampahereza anay atakatra ny halehiben'ny fahasoavanao amin'ny alalan'ny fanahinao masina irao zay tompo fa tafio ny fanahinao masina irao zay tompo fahamasino irao zay tompo fa ome fahazavan-tsaina sy farany hitan-tsaina ahatondra ny afatrao ny fiainana amin'izay rehetra ny rahanao anay misaotra Jesosy amen